ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba antsika rehetra ry havako malala tratry ity talata fahasivy ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka toko 5. Lioka toko 5 ny andininy fa 1:10. Andiny voalohany ka hatramin'ny 1:10. Lioka toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fa 1:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany ry havako. Ara nifanizina taminy ny vahoaka mba hiain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farihin'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy. Fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona: mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azy andrano. Fa Simona namarika nanao hoe: tompoko mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary efa nataony zany dia nahazo azy andrano be dia be izy ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy reny ary nofenony ny sambo kely roa ka efa saiky nilentika. Ary efa hitan'i Simona Petera zany dia niankohoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe: tompoko, miala amiko fa olomeloka. Fa talanjony izy ritra teo aminy noho ny ampiatsahan'ny asan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanak'i Zebedeo izay niombitra raha tamin'i Simona dia hoy Jesosy tamin'i Simona: aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary efa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Saika nataontsika tononkira mihitsy ara-moty hirity amin'ny hira fahatelo sy telonjato hoe mandrosoa ry mpanaraton'i Jesosy. Tantara saika haitsika kristianina ny nahampahazahoan'i Jesosy any tena marina. Simona moa fa voaterina vao natao hoe Petera ny anarany. Nahampahazahoan'i Jesosy any Simona hazan-drano be dia be. Misy zavatra tena zavako malala ateraky ny fionatsika amin'Andriamanitra. Inona moa zany hoe miaona amin'Andriamanitra? Inona zany hoe miaona an' Jesosy zany? Raha ity Lioka toko 5 voalohany ka hatramin'ny 1:10 ity. Inona ny hoe miaona amin'Andriamanitra? Voalohany indrindra dia izao ny fifidianan'Andriamanitra. Tsy tokony amin'izany afaka malala fa ny hoe fiaonana amin'Andriamanitra dia vokatry ny fifidianan'Andriamanitra. Nisy vahoaka be dia be nge teo ny hainao an'i Jesosy, ny fanizina hiainao an'i Jesosy, fa nisy nofidian'i Jesosy dia niditra tao amin'ny sambo kelyny any Petera izy, any Simona izy. Zany hoe amin'ireo vahoaka be dia be 7 tapitrisa eto ambonin'ny tany, amin'ireo vahoaka 10 tapitrisa eto ambonin'ny tany, amin'ireo vahoaka 40 tapitrisa na 20 tapitrisa na 5 tapitrisa eto Madagasikara miaino ny tenin'Andriamanitra. Misy nofidian'Andriamanitra, misy andreny antson'Andriamanitra. Tsy hoe tsy tian'Andriamanitra ireo vahoaka be dia be. Andriamanitra tsy mifidy, fa Andriamanitra malalaka tsara, mitory sy mampafantatra ny famonjeny, fa isy anoina, isy ho antsoina. Ny hoe ny olona nofidian'Andriamanitra tsika raha avako malalaka ka tonga kristianina dia tsy tokony adinoina, fa eo ny antson'Andriamanitra, mitory teny Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy eto. Mitory teny Jesosy dia mitory teny koa ny fiangonana. Fa izao raha avako malala tokony ho tsapantsika fa fahasoavana ny maha-kristianina. Fahasoavana zany tsy hoe ziogo zany, tsy hoe fatiantoko zany, tsy hoe mampatahotra zany, tsy izay mihitsy ny maha-kristianina, fa fahasoavana ny maha-kristianina. Ary ny hoe olona ny fanena tamin'ny tompo
de olona nifanena tamin'ny fahasoavany tompo zay vo tsara nge nihiditra tao amin'ny sambo kelyny Petera Jesoa no fidiny Jesoa hatrany ampendoana zany ny sambo kelyny Petera de enganery afaka malala ny tokantranonao ho tahaka ny fidianany Jesoa lay sambo kelyny Petera no hifidianany tokantranonao mba ho fiasana hitoriana ny tenin'Andriamanitra afaka malala kristianina ianao de tadidio tsara aza tonona fa fahasoavany zany tsy atamavesatra ny maha-kristiana tsy enatra ny maha-kristiana tsy mahakivy ny maha-kristiana tsy mampatahotra ny maha-kristiana fa fahasoavana ny maha-kristiana dia inona ny fahasoavana hoy filazany Lukas amin'ny fatara manao hoe de niditra tao amin'ny sambo kely anankiray zany Simona izy de nangataka taminy ataka kely amin'ny tany zany hoe feno vahoaka eo amin'ny plage eo amin'ny moron-dranomasina zany ao anatin'io vahoaka ao anatin'io vahoaka koa Jesoa de ahoana nataony Jesoa mba tonga afaka mampianatra ny vahoaka ny ataka kely izy zany hoe somary niditra tao anatin'ny sambo kely Jesoa de niataka ny vahoaka zany eny amin'ny plage eny amin'ny morontsiraka izy kosa ao anatin'ny sambo kely manoloana ny vahoaka izy no niteny tamin'ny Petera manao hoe mba miataka kely ianao azonao ve zany Jesoa nangataka servisy tamin'ny Petera mba hatonga ny olona aheno ny tenin'ny Jesoa raha ny tena marina zany eto izao tsy reo vahoaka be lehibe reo ange ny tena nytohina filazany tsara fa Petera mihitsy nge no antony zavatra rehetra eo de ina nataon'i Jesoa nangataka servisy tamin'ny Petera izy nangataka tongotrasana tohana tamin'ny Petera izy manao hoe ataty mba ampiasaiko ny sambo kelinao de miataka kely ataona de mba akisao kely fa hitodika any amin'ny vahoaka tena naiky Petera de afaka malala fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra lay Jesoa mangataka ny tohana amin'ny Petera ho amin'ny filazana mba hatonga ny vahoaka andreny tenin'Andriamanitra Jesoa mampiasa ny sambo kelyny Petera mba hatonga ny vahoaka aheno ny toriteny fahasoavana nge zany afaka malala fahasoavana nge zany hoe Jesoa mangataka amin'ny Petera manao mba alao mba ao anatin'io sambo kelinao io ho ampiasaiko kely vetivety io hitoriako de nanaiky Petera de afaka malalo ity Jesoa anao ty ity Jesoa atsika ity de Jesoa manaiky ampiasa atsika fahasoavana zany de afako ary rehefa vita zay de tonga Jesoa nitodika tany amin'ny Petera tonga izy tamin'ny Petera vita nampiasako ny sambo kelinao misaotra indrindra fa izao aratsao amin'ny lalina ny aratonao Jesoa fanena tamin'ny Petera de nanaiky Petera ho ampiasain'i Jesoa de nanaiky Petera hiara-miasa amin'ny Jesoa fa izao kosa iny Jesoa niteny tamin'ny Petera manao hoe alatsao amin'ny lalina ny aratonao inona ny dikan'izany nampahavokatra ny asan'ny Petera izy tsy nikarama tamin'ny Jesoa mihitsy Petera tsy nehitrehitra intsony Petera zany efa avy nanasa ny aratony midika hoe efa tapotra ny fotoana fanalatoana inona moa fa de efa zay zany efa namany tsy nazo ninninna efa namany lany andro nandritry ny alina fa iny Jesoa niditra tsehatra ao amin'ny Jesoa tsisy famantaranandro tara ao amin'ny Jesoa tsisy zavatra impossible hoy no miteny frantsay fa niditra tamin'ny fiainan'i Jesoa Petera niditra tamin'ny fiainan'i Petera Jesoa ary efa niditra tao amin'ny fiainan'i Petera Jesoa tsofoka tao amin'ny sambo kely izy itsika teo inona ilay fifanenana nampahavokatra ny asan'ny Petera izy rehefa avy nampiasany Petera izy tsy avy hatrany de tonga de fahagagana nataon'i Jesoa tsy fahagagana mihitsy nanombohany resaka fa toriteny nanombohany resaka nampiasan'ny Petera izy rehefa avy eo hoe ataty ampiasaiko de niteny tamin'ny Petera izy aksan kely io lakana kely io fa ampiasaiko io de nakato Petera ary rehefa avy eo Jesoa de nampahavokatra ny asan'ny Petera tsika rehefa koa malala maika ny azo vokatra maika
ny misambatra tahaka ny hoe zay nitranga tamin'ny Petera teto hoe fefika mihitsy ny vokatry ny asa tanantsika hoe feno be dia be fa zao ry avako malala tsy mampiatrana an' Jesosy akory ange tsika ompontsika tsy manaraka ny tenin'i Jesosy akory ange isika ndraindray aza be famaliana ange isika Petera ange be famaliana teo hoe hoy Jesosy taminy hoe alatsaho de Petera manao izy fa ianao akory ahoana Jesosy zay mahanatra kefa efatry ny alina zay teo voalohany indrindra faharoa matianina amin'io zay fahatelo ny araha tao rehefa voasasa fahaefatra gazao atao androtsony gazao alina tsony alina nge mifanarantony Jesosy mantsy manarato amin'ny alina de asiana jiro de manatona ny jiriny ny trondro de arefa amin'izay ny arato de azo ny trondro tsy fanaon'ny Jesosy zany hoe mandatsaka ato amin'ny any amin'ny lalina zany tsy fanaon'ny Jesosy zany fa ny fanaony de asiana jiro amin'ny alina de manatona iny mazava iny ny trondro de atsipy amin'izay ny arato de azo izy tsy makany amin'ny lalina fa neny Jesosy atao afabe mihitsy amin'ny atoandro be nanazy zao hoe aratsao amin'ny lalina ny arato fa hoana azy zany arato ratsaka amin'ny lalina zany iny andikan'ilay lalina fa nahoana ratsaka amin'ny ary amin'io atoandro be nanazy tia ny tompo tenena de zao rehefa kamalana akatoavy Andriamanitra fa rehefa akatoavinao Andriamanitra tsisy zavatra impossible amin'Andriamanitra ny zavatra tsy eritreretinao isy azy misy ny zavatra tsy eritreretinao aomby azy mahomby rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa avelao Andriamanitra hiditra ao amin'ny sampokely ny fiainanao ary meteza ho ampiasain'Andriamanitra ny sampokely mpiainanao ary rehefa ampidirinao anatin'ilay sampokely mpiainanao izy na ny fiainanao ka mibaiko anao de aza atao hoe zany kosa aloha Jesosy tsy possible de aza atao hoe zany kosa ve de ho vita zay indrindra no antony hidiran'Andriamanitra zay indrindra no antony apetrano raha zay vitanao ihany no vitan'Andriamanitra de tsisy antony ilazana mahandriamanitra azy raha zay vitanao ihany ny vitan'Andriamanitra de tsy Andriamanitra izy fa ny mahandriamanitra azy de voalohany tsy miankina amin'ny fotoana izy voalohany tsy miankina amin'ny fitaovana ampiasainao fahatelo tsy miankina amin'ny traikefanao ny expérience anao zany rehetra zany io efa tsy fotoana fanjoroana tsony tsy arato fanao any amin'ny lalina fa arato fatao ety ambony ety zay nazaika naharovitra azy sy ny sisa rehetra ary fahatelo tsy mbola andro fanaovana izany tsony zany nampiasain'Andriamanitra ry havako malala mifanena amin'ny Jesosy de zao tsy ny olona manao fahakakana fa Jesosy manao fahakakana raha mantsy ny olona mieritreritra rehefa nifanena tamin'i Jesosy de zany manao fahakakana tsy ianao mihitsy ny manao fahakakana fa Jesosy manao fahakakana ary tsy foana zany fa misy zany fa meteza zany ray an'izany fa raha ndriavako malala ny olona mifanena amin'ny Jesosy rehefa manaiky ampiasain'i Jesosy ary manaiky ampiasain'Andriamanitra ka mitosaka mahavokatra ny azy arak'izay fantatr'Andriamanitra fa mahasambatra de inona ny tsapa fahatsiarovan-tena ao tsinitsinina ndraindray rehefa ohatran'izao de mieritreritra manao zany tena dadany zany tena dadany fa nahazo trondro be dehibe tsika fa hoy Petera manao hoe miala amiko fa olomeloka olona tsinitsinina Andriamanitra olona tsinitsinina mihitsy Andriamanitra misy zava mahagaga ataonao tsy mendrika nahazo an'io akory nahoana any tsy mendrika nahazo an'io satria nge zabe famaliana satria noheveriko fa ny heriko ihany no herinao Andriamanitra satria sanatria nanao tsinitsinina ny herinao Andriamanitra miala amiko fa olomeloka ao Petera ry havako malala manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra zay mitosaka eo amin'ny fiainanao tsapanao ve hoe tsinitsinina ianao so de heverinao fa lay traikefan'ny Petera nahazahoana ny trondro ny azan-dranomaro na ny fotoana tsy ry havako malala fa hoy Petera manao fantatro fa tena tsinitsinina de jereo tsara ny fiainanao ry havako malala jereo tsara ny fiainanao fa toy izao ianao tsy hoe mendrika fa satria ny fanojo tamin'i Jesosy satria ny fanojo tamin'i Jesosy ianao de matohatra zao ny fiainanao jereo tsara fa de sary ny Petera ny fiainantsika de Petera havako malala engane tsy hijanona ho Simona fa tonga Petera mahagaga havako malala rehefa am'tosoatra masana Petera de mitondra anarana hoe Petera de ndraindray atao hoe Simona de ndraindray hoe Simona Petera
fa rehefa ny teny ny soratra masina ka mampiasa ny teny hoe Simona dia lay petera olombelona matetika voaresaka ao eto zao de hoe tao amin'ny sambony Simona lay Simona be famalina, lay Simona zay olombelona. Rehefa mindresaka amin'ny baiboly ka miteny any Simona de izao lay petera olombelona mitafinofo, lay alaim-pana iny ny voaresaka eo, lay mety mbola mivadika amin'ny Jesosy. Fa rehefa miteny izy hoe petera de lay petera mijoro vavolombelona, lay petera ataontsika hoe lay petera ao anatin'ny finoana tahaka ny tenenin'ny tompo manao hoe ry petera impiry moa ny tompony tsy niteny tamin'ny petera hoe ry petera. Dika zany de misy ambarany soratra masina misy vanim-potoana isika tena mbola Simona, lay mbola ranofo, lay be famalina, fa misy fotoana kosa tonga petera isika, ary de misy fotoana Simona petera. Rehefa ny hoe mampiasa ny teny hoe Simona petera lay soratra masina de efa miara-dalanao reo, efa miariary lay olombelona mitafinofo, nefa fa miariary koa lay olombelona no avaozony tompo. Afaka malalo ina ny afatra ty tantarain'ny lioka amin'ny toko fahadimy ity, aza mijanona ho petera ary, aza mijanona ho Simona ary, fa meteza ho tonga petera. Ahoana ny mahatonga anao avy any amin'ny Simona mankany amin'ny petera? Voalohany misaoran'Andriamanitra fa kristianina ianao, izy no efa nifidy anao, tsy ianao no nifidy azy fa izy no efa nifidy ny tokantranonao, ny fonao, ny sampikelinao mba hidirana so ampiasaina, de raiso fahasoavana zany. Fa ny faharoa de izao, mino amin'izay zavatra asain'Andriamanitra ataonao, fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra rehefa ampiasanao izy. Ary ny fahatelo, iaino ny fibebahana isan'andro, matoky amin'ny fanompona ny tompo ao anatin'ny fanetretena. Ivavaka sika tompo ao misaotra anao zay fa ndraindray refesinay amin'izay maha olombelona anay ny asanao Andriamanitra. Heverinay fa zay vitanay ihany ny vitanao, heverinay fa tahaka ny olombelona ihany ianao ka voafetra amin'ny fotoana, voafetra amin'ny toerana, voafetra amin'izay ho azo ampiasaina, fa hadinonay fa mahay zavatra rehetra ianao. Tsy tsarony hoe fa ianao ny nahary zao rehetra zao ary hainao hatao asoanay ny zavatra rehetra. Tompo vavaka aminao azahay, misaotra noho ny fifidiananao anay ka ny mahatonga anay ho kristianina, ho mpino, fahasoavanao zany. Misaotra Tompo fa vonina ny anovan'ny fiainanay ianao, vonina ny anao zava-mahagaga mandrakariva amin'ny fiainanay, hijoroana ny vavolombelona. Ampianazy zay Tompo, hanana fanetretena ary ankatoanao, de mivavaka zay Tompo an'ny fiainana isan'andro ho tahaka ny peterana izahay, miaona aminao, miankohoka aminao, mahatoky anao, iantoanao zay rehetra ilainay. Misaotra rehetra Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.